nofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramiarabantsika ravaka malala tratra tialaka misy fa 8 ny volana febroary ity. Ny mofo zay voalahatra antsika dia ny boky Amosa. Amosa mpaminany toko 5, Amosa toko 5 fa 4 sy ny 5 amin'ny anaran'i Jesoa. Ny tsara no tadiavo fa aza ny ratsy mba ho velona ianareo, ka dia ombanareo Jehova Andriamanitry ny maro arak'izay efa nilazainareo. Ankalao ny ratsy ka tiavo ny tsara, ary aoreno am-pitsarana ny rariny. Angamba Jehova Andriamanitry ny maro amindra fo amin'izay sisa amin'ny Josefa. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tamin'ny andron'ny Amosa mpaminany moa ravaka malala no isan'ny ratsy indrindra ny fiainan'ny fanjakana avaratra. Fanjakana avaratra zany io izay nitaranak'Efraima, zay mahatonga ny hety hoe hamindra fo amin'ny sisa amin'ny Josefa. Josefa moa zanak'Efraima. Fanjakana avaratra izay nisy ireo foko 10 fa ny fanjakana atsimo nisy an'i Joda. Ka dia tany amin'ny fanjakana avaratra zany any manodidina ny taonjato fahavalo any no miseho ny tantara etona izay nanirahan'Andriamanitra ny Amosa, satria tena potiky ny fahalovana ny fiarahamonina, potiky ny tsy fahamarinana ny fiarahamonina, ary ifantatsika fa ny fahalovana dia miteraka fahasimban'ny toe-tsaina, miteraka fahasimban'ny fihavanana. Amin'ny vanim-potoanan'ny antikite moa ny tsara sy ny ratsy dia tsy mitovy amin'ny fomba fijery ny testamenta vaovao ny tsara sy ny ratsy. Aty amin'ny testamenta vaovao zany hoe noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika, noho ny amin'ny fandresen'ny fahafatesana, noho ny amin'ny fahafatesana tao amin'ny hazo fijaliana, dia ny ratsy sy ny tsara dia tsy mitovy hery akory. Efa resy ny ratsy, efa resy ny ratsy. Any amin'ny antikite dia mitovy hery ny ratsy sy ny tsara, ka toy ny hoe fifandonan'ny ratsy sy ny tsara mandrakariva ny fiainana. Any hoe mbola mitsahatra, tsy mitsahatra miady ny tsara sy ny ratsy, ka dia miezaka mampanjaka ny tsara ny olona, zany hoe ny fiainan'ny olombelona dia fifanoheran'ny tsara sy ny ratsy mandrakariva, fisafidianana ny tsara sy ny ratsy isan'andro. Fa aty amin'ny testamenta vaovao ny amin'ny Kristy dia izao efa tsy izay intsony. Efa tsy izay intsony ny olana, efa tsy ny amin'ny hoe adiny ratsy sy ny tsara, fa efa fampanjakana ny tsara. Efa fampanjakana ny tsara. Ny ratsy efa resy, efa ratsy rahateo, efa resy. Fa ny atao dia ny fampanjakana ny tsara. Ary izay nahatonga ny Albert Einstein naterahantsika hoe tsy mpivavaka be dia manahoana ary izy, fa amin'ny tantara dia indray maka tao amin'ny lesona anankiray dia nampianatra ny mpampianatra momba ny toe-tsain'ny ataontsika hoe toe-tsaina dualiste, satria ny hoe toe-tsaina dualiste na ny dualisme dia ny hoe fifandonan'ny ratsy sy ny tsara mandrakariva, hoe mitovy hery ny tsara sy ny ratsy. Hitantsika amin'ireo fivavahana tranainy zany tamin'ny vanim-potoanan'ny antikite ary mandrakiteny androany, na dia any amin'ny nolovan'ny fivavahana indo, nolovan'ny fivavahana boudisme, ny boudisme, ny hindoisme. Boudisme moa somary misy filozofia any, na izy ary misy fivavahana ihany koa anefa. Ny boudisme, ny hindoisme, ireo fivavahana tranainy any, mastéisme tany amin'ny faritry Persia sy ny sisa, fa mampitovy hery mandrakariva ny hery sy ny ratsy sy ny tsara. Ary dia indray maka mpampianatra nazavana hoe tsara Andriamanitra dia nanao ny tsara izy, fa matoa ny ratsy misy dia nataon'Andriamanitra koa ny ratsy, ary dia satria Andriamanitra nanao ratsy dia ratsy koa zany Andriamanitra. Hoy ny fanazavana indray maka tao amin'ny conférence natao amin'ny cours natrehan'ny Albert Einstein fony izy tanora, hoe matoa misy zavatra ratsy eto ambonin'ny tany dia Andriamanitra nahary azy, ary satria Andriamanitra nahary ny ratsy dia misy ratsy koa zany ao aminy. Dia nanangatara ny Albert Einstein manazava manao hoe tsy zay no misy.
ny antsoina hoe ratsy de zao absence ny tsara, absence du bien. Zany hoe matoa misy ny ratsy de satria tsy eo fotsiny tsara, rehefa tsy eo ny tsara de ny ratsy no mipoitra. Tahaka ny hoe rehefa tsy eo ny maizina, rehefa tsy eo ny mazava de ny aizina ny manjaka, arak'izany. Dia rehefa tsy eo fotsiny tsara dia manjaka ny ratsy, de fa tsy eo ny mazava de tonga de manjaka ny aizina. Izay toe-tsainy zay mihitsy nefany ny dikan'ny teny hoe ianareo ny fanasy ny tany. Zany hoe ny tany dia tsisy tsirony rehefa tsy eo nareo, fa rehefa eo nareo dia manome tsiro ny tany. Ianareo ny fahazavan'zao tontolo zao, zany hoe rehefa tsy eo nareo de tonga de eo ny aizina, fa rehefa eo ny mazava de miala ny aizina. Ny dika zany ny ratsy de tsy être akory. Dia teny amin'ny être tsy hoe tsy devoly, tsy hoe tsy hita, fa misy ny ratsy saingy tsy zavatra ataontsika hoe tsy zavatra mbola edivana intsony, fa na hoe zavatra mbola mandresy, satria ny devoly zay mitondra ny ratsy, tsy Andriamanitra no mitondra ny ratsy fa ny devoly no mitondra ny ratsy, satria efa resy izy dia efa maty tao amin'ny hazo fijaliana zany ny ratsy, efa nombona tao amin'ny hazo fijaliana, efa resy izy. Noho zany dia ny adidin'ny mpino de zao mijoro mitondra ny tsara amin'ny fiainana isan'andro, mitondra ny tsara sy manao ny tsara mba hampiala lay aizina eto amin'izao tontolo zao. Zay mahatonga an'lay ao amin'ny bokin'izay ampaminany hoe aiza-pito manarona ny firenena, fa mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao. Ary dia ny taomana ny mpino zany de zao hijoro fahazavana, hijoro hitondra ny tsara amin'ny toerana rehetra zay misy azy, hitondra ny tsara am'izay rehetra lalovany. Ary zay mahatonga eto ny boky ny Amosampaminany raha mitemana hoe ny tsara mitadiavy de zao manao hoe ampanjakao ny tsara, ataovy ny tsara mba hiala ny ratsy, mba handositra ny ratsy. Fa rehefa mijoro ny tsara miala ho azy ny ratsy, fa matoa ny ratsy manjaka de zao satria tsy mijoro ny tsara, tsy miezaka, tsy mijoro ny olona tsara. Amin'ity tantarany Amosa ity na ny mamarina koa am'ty vanim-potoana ny famin'iny Amosa ity dia vanim-potoana mivaivay mihitsy le faharatsiana. Tsy hoe olona anankiray fotsiny ny ratsy, tsy hoe ny toetran'olona fotsiny ratsy amin'ny bokina amin'ny andron'ny Amosa, fa tena lay rafim-piarahamonina mihitsy no efa ratsy. Zany hoe tonga am'tenareo teny frantsay hoe efa systémique lay ratsy, zany hoe efa le système mihitsy, efa lay rafim-piarahamonina mihitsy no ratsy. Ary tsy afaka mitondra ntsony zavatra tsara fefa lo tanteraka le rafim-piarahamonina, ary izay rehetra ao anatin'le fiarahamonina dia manjary mandray an'lay ratsy. Mety misy olona mijoro tsara saingy amin'ny boky ny Amosampaminany zany saingy vao tafatsofoka ao am'le fiarahamonina izy de potehan'lay fiarahamonina, ampitain'le fiarahamonina aminy ilay toetra ratsin'le fiarahamonina de simba ho azy izy. Eo ny mamarina ny tenin'ny Jean-Jacques Rousseau manao hoe ny olona nge tsy voatery ho ratsy ozy fa ny fiarahamonina de nanimba ny olona ka nahatonga ny olona ho ratsy. Misy mamarina an'izay raha ny bokin'ny Amosampaminany hoe raha ohatra ka misy olona tsara natsofoka tao de potehin'lay fiarahamonina izy, tenen'le fiarahamonina hoe ianao koa miseho manao ny tsara eo, fa izy ianao manao ny tsara eo, nga zany ny fomba fanao eto, toy izao foana ny fomba fanao eto, toy izao ny fiainana eto, toy izao ny fifandaminana eto, toy izao ny fomba fiasa eto. Reny lay fomba fiasa, lay toe-tsaina, lay fifandaminana, lay rafim-piarahamonina, lay kolotsaina, lay fomba rehetra atao de zao efa potika lay faharatsiana. Noho zany dia tamin'ny andron'ny Amosampaminany io, noho zany dia tsy misy mihitsy olona anankiray hatramina mpitondra vavahana raha teneny Amosampaminany eo, hatramin'ny tao amin'ny tempoly azy de tratran'lay faharatsiana. Tsisy tratran'lay faharatsiana tamin'ny andron'ny Amosampaminany. Ary zay mahatonga ny Amosa eto ny teny, ampitoran'Andriamanitra ny teny manao hoe angamba Jehova Andriamanitry ny maro amindra fo ihany am'izay sisa, tsy amin'ny rehetra akory ara fa am'izay ambiny sisa, satria Amosampaminany de nivohy antsoina hoe teolojian'ny sisa, hoe tsy maintsy ho avy ny fahatezeran'Andriamanitra satria
potika tanteraka lay rafi-piaramonina lay rafi-pisainana ka dia tsy maintsy ho alan'Andriamanitra lay ratsy rehetra ny miaraka am'izay ny fandringanana ny ratsy ary de ampahany kely sisany tavela io le hoe sisa io le hoe tsy maintsy mbola misy sisa ary amin'ny alalan'ireo sisa ireo no hitsanganany zavatra vaovao amin'ny alalan'ireo sisa ireo no hipoirany zava-baovao rehefa andalo zay fandringanan'Andriamanitra hanaisotra ny ratsy zay mahatonga any Amosy eto miteny hoe sisa amin'ny Josefa afaka malala tsy de fa lavitra am'izany akory any ny zavatra hitatsika ny zavatra tsapatsika ny zavatra rentsika etseroa manoloana ny faharatsiana vao tsy ela akory zay tsarotsika tsara ny namoahan'ny fanjakana Amerikanina ny archivan'lay rangahy na hoe Jeffrey Epstein zay mampisy resa be ao anatiny ataotsika hoe ao anatin'io tambajotro io hoe zao avy ny zavatra nataony zao avy ny tsy nety nataony zao avy ny fahavetavetana mihitsy ara izay resahana ao anatin'io tambajotro io ary andrenesana anonana karazan'olona ambony maro eto ambonin'ny tany misy rehefa maty misy ny mbola velona izay nifangaroaro na nitakosona tamin'ity rangahy antsoina hoe Jeffrey Epstein ity zay fatatsika de atsika ao anatin'ny tambajotro isan-karazany ny hoe tsy fahamarinana fotsiny fa tena fahalovana mihitsy voalaza ho nivoziny ity rangahy ty zay araky ny voalaza moa de hoe namono teny izy fa rehefa mijery le lafiny zavatra reny ianao dia mahita ny to tsy fahatairan'ny izao tontolo zao tohatra ny mahita ny hoe to mangina ny olona tsy maheno vaovao tahaka zany dia tsy de taitra loatra tsy de tena manaitra loatra intsony ohatrany hoe fa maninona ny tsisy taitra ny olona manoloana zany zavatra zay ataotsika hoe tokony ho manaitra satria vonon'olona fa karazana ataotsika hoe zavatra mampihodikoditra isan-karazany ny tantaraina ny hoe marina na tsy marina angamba efa tsy am'izay intsony fa tokony samy ho taitra ny olona rehetra hoe fa ahoana marina misy marina ve zany raha marina tsy marina ahoana ny tokony hanohizana azy raha marina inona ny tokony tao sy ny sisa rehetra fa maninona ny tsy misy taitra ny olona am'izao andro ankehitriny zao dia mampatsiaro ny fanoharana nataon'ilay missionnaire norvégiana manao hoe sanatria tahaka ny vorondolo ao anaty tilikambo izy de hoe maninona vorondolo anaty tilikambo zatra maheno lakilosy izy efa anaty tilikambo zany fanenina lakilosy zany dia farak'izay mafy fa zao tsy manaitra an'le vorondolo akory matory any izy ary dia toy izay indraindray ny fisainan'ny olona toy ny vorondolo zatra feo an-dakiloso izy ka dia tsy manaitra azy tsony ohatrany ary tataka izany mety ho fiainan'izao tontolo zao ankehitriny fiainany miaiziny eto am'izao tontolo zao ankehitriny zatra mahita zavatra ratsy ny olona zatra mandeha zavatra ratsy ny olona na ataoko hoe zarina mihitsy ara zarina mandeha zavatra ratsy ny olona zarina ampahitana zavatra ratsy ny olona zarina resahana zavatra ratsy ny olona de zao lasa sistemika lasa mandeha ho azy amin'ny olona lay ratsy ary dia toy ny samy tsisy miteny tsony hoe sy tsy fahambo tsy maninona ve nisy olona nidorana ve tany ay ve izandray mahitany sanatria ohatra zany na hoe misy zavatra fatin'olona tiray ve izandray maty fizandray zany maty zany toy ny efa mandeha ho azy lasa zavatra tsy manaitra intsony lay faharatsiana nahoana satria efa tena iainantsika vanim-potoana ankehitriny le fahalovana iainantsika le fahalovana tsy hoe le fahalovana ny mahery tsy hoe le ratsy ny mahery tsia fa satria ny tsara no tsy mijoro ny tsara no tsy mijoro ary zay nitranga tamin'ny bokin'ny Amosa mpaminany zay mahatonga ny Amosa eto miteny hoe ny tsara no tadiava satria tsy ampy fijoroana ny tsara tsy mahana farisihana tsy mahana fahasahiana hijoro ny tsara de manjaka ny ratsy tsy ny ratsy akory ny matanjaka tsy ny ratsy akory ny mahery tsy ny ratsy akory ny mafy be fa izao ny tsara ny tsy mijoro satria raha mamaky ny baiboly tsika de efa resy ny faharatsiana saingy zao ny mpino ny tsy mahajoro tsara
kristianina ny tsy mahajoro tsara de mahazo faka ny ratsy ary de eto nytaonantsika ary ijoro tsara amy lafin'ny moralina io amy lafin'ny etika io amy lafin'ny finoana io de tokony ijoro tsara isika satria jesosy kristy tompo de miandany amitsika momba atsika ka mahatonga ny ratsy hiala mahatonga ny maizina hiala fa hanjaka kosa ny mazava re afako zava-dehibe ara ny fijoroan'ny mpino sy ny fiangonana mba hahatonga ny tsara hanjaka tsy manjaka ny tsara ao isika satria tsy mijoro ny tsara rohatra ka mijery kosa ary sika eto ampamaranana ahoana ary ny ataotsika mba ahatonga ny tsara ajoro inona no tokony ataotsika raha mametra-panontaniana amin'ny baiboly sika hoe ahoana ary baiboly ahoana ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga ny hoe ho resy ny ratsy na ahoana no hatonga ny hoe ijoro ny tsara mba hiataka fotsiny ny ratsy inona ny fanalahidy baiboly de manana lafin-javatra roa na telo mazava tsara izay resahan'ny baiboly ny voalohany de izao zava-dehibe aloha ny fiainana miaraka amy Kristy ny fiainana miaraka amy Kristy ny mahatonga ny voalohany ny faharatsiana miataka Jesosy no nazavany hoe tsy maharesy fotsiny tsy mahatonga ny tsara ijoro fotsiny ianao tsy vitanao mijoro amin'ny tsara amin'ny herin'ny tenanao manokana amin'ny herin'olombelona tsy mahavita mijoro amin'ny fahatsarana izy satria le ratsy tsy zavatra any ivelany fa zavatra atao anatintsika mihitsy ary nge le ote le ratsy ny fanahy ratsy any amy rivotra zany hoe zay rehetra andehanantsika ka misy rivotra de eny ratsy aizany tsisy rivotra de zay toerana misy rivotra zany de toy ny misy ratsy ary satria hatrany anatintsika mihitsy ary misy rivotra mampiditra rivotra sika toy zany dia mety hidiran'ny ratsy mihitsy ny fotsika ny saitsika de mety maloto ny fotsika maloto ny saitsika zay no mahatonga ny hoe Jesosy Kristy tompo nono natao am-potsika mba hahatonga ny ratsy hiala ao am-potsika ary hatonga atsika hanana fiainana tsara noho zany de mazava ny tenin'i Jesosy ny voalohany indrindra de izao mba hahatonga ny tsara hanjaka de izao fiainana miaraka amy Jesosy ho Jesosy tsy mahay manao na inona zany nareo raha vao misaraka amiko zany hoe tsy afaka mampijoro ny tsara ary tsy afaka hijoro tsara nareo rehefa misaraka amiko noho zany ny digana voalohany de zao fetezanao hiaraka amy Jesosy fetezanao hiankina amy Jesosy fetezanao hiaina ny Jesosy hiaina ny fiainan'i Jesosy ao anatinao ny fiainan'ny ny fibebahana ny fifankatiavana ny fizarana fa ny faharoa zay ataotsika hoe mahazava-dehibe ny tsara ka mpanjakana ny tsara de amy lafin'ny fanabeazana ny fitaizana zava-dehibe ny tsara de ny fiainana ny zavatra tsara de tezaina toetsaina koa ny fitiavana zavatra tsara toetsaina ny fitiavana ny fahamasinana toetsaina ny fitiavana ny fahatsaram-piainana amin'ny alalan'ny fanabeazana ndray mahatonga ny kristianina tsy afa-miala mihitsy na tsy afa-mandositra mihitsy ka hanao zavatra maivamaivana ny fanabeazana na ny fitezana tsy ny hoe sekoly alahady any io fa ny atokantrano amy fiarahamonina amy toetsaina maro samihafa ka ny sotoavina kristianina zay le fanabeazana de voizina mandrakariva mba hahatonga ny tsara anjary ho hita maso mihitsy ary ho tonga nofo tsara manjary tonga nofo tonga fiainana eo amy fiainan'ny olona no zany njahatra faharoa de zao ny voalohany ny finoana fa ny faharoa de zao ny fanabeazana zava-dehibe lay fanabeazana fa ny fahatelo dray ampanjakana ny tsara de zao ny fitsipika sy ny fandamina ny fitsipika zany hoe ny fifehezantena ny lalàna ny eo anivon'ny fiarahamonina ny resahantsika io ny olombelona dia raha tianao ny ampanjaka ny tsara io teneniny io manao hoe aoreno mpitsaranana ny rariny zany hoe tena ahoana no isin'ny tsara eo anivon'ny fiainany tsiraray eo ny fibebahana eo ny fiainan'ny tenin'Andriamanitra no lalàna fanabeazana fa raha eo anivon'ny fiarahamonina de zao mbola zava-dehibe ny fampiarana ny lalàna ny fiainana ny lalàna ny fitsipika ny fananarana zava-dehibe zany tsy hoe rehefa kristianina akory de ka ambany fahasoavana de tsy ilaina ny code de la route tsia na eo ambany fahasoavana tsika fa ilaitsika ny code de la route
de ohatr'izay koa amin'ny fiainana isan'andro tsy hoe kristianitsika de kristiana daholo de tsy ilayntsika ny fandaminana amin'ny andavanandro, tena ilayntsika ny fandaminana, ilayntsika ny dina, ilayntsika ny tsy reny akory hoe satria ambany fahasoavana de tsy ilaina ny code pénal na ny code civil, ny mpino tsy voatery ila an'ireny akory satria anao mahatsiaro teny anao ve mo mpino de hiandry code pénal vao hanitsy anao fa ny olona ireny de ilaina ho fefy ny fiarahamonina satria ny olombelona no fian'ny olombelona tsy voatery ho mpino daholo ny mpino ao anatin'ny firenena anankiray, noho zany dia mba hampanjakana ny zavatra tsara de ilaina ny disiplinina, ny fifampifehezana, ny fifampitondrana, ny fitsipika, ny lalàna, marina fa ambany fahasoavana ny mpino fa zao ilaina mandrakariva mifanohitra am'izay raha no izy ho Paoly, ny olona ambany fahasoavana no tena mahay manaja ny lalàna sy ny fitsipika ny fiarahamonina. Ny avako malala inganio marina amitsika rehetra itony afatry amosam-paminany tony mba ho marina amin'ny fiainantsika ny hoe ny tsara ny tadiavo, akalao ny ratsy de tiavo ny tsara. Ivavakisika tombonsorona zao ny amin'ny esotra masina izay manefy ny sainay ho tia ny tsara, akahala ny ratsy, ho tia hitady hikatsaka ny tsara, fa arakaraky ny hijoronay ho tsara mampandositra ny ratsy, mampiala ny ratsy, tsy any amin'ny ratsy ny masonay fa any amin'ny tsara, tsy any amin'ny tsy tokony atao ny masonay fa any amin'ny tokony atao, de tô am'izay tompo mba hibanjina amin'ny tokony atao, hibanjina n'izay rehetra miandry anay anivon'ny fiarahamonina de tahiny tontolo andronay Jeso, ny tontolo andro ifalianay sy raviravonay mandrakariva, hanaovanay ny tsara, akalanay ny ratsy, hitiavanay ny tsara. Saotra Jeso. Amen.